faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako ary manonatra ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika rehetrarehetra. Voalohany indrindra aloha dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ny tenako ary manome voninahitra ny Kristy Jesosy satria noho ny fahasoavany noho ny famindrapony tokoa no tsy nahalandritra an'ary ahafahako hatrany izany manohy ny fampahirezana sy tena hoe fitaovana koa hampahery ny hafa izany. Isaorako antsika tsirairay avy rehetra ihany koa izay mampirisika hatrany moa izany amin'ny toko hoe fijerevana fenoana fandraisana an'ireny fampahirezana ireny satria fantatro hoe tsy foana tokoa ny fikelezana aina ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia izay indrindra moa ny antony izay anaovako an'izao hoe afatra kely izao voalohany indrindra aloha izany dia nampahatonga anahy hoe nanao izany voninahitra ho an'i Jesosy Kristy satria fantako hoe tsy tolotsaina avy amiko amin'ny maha olombelona anahy. Fa nisy fotoana moa izany dia rehefa tato an-trano dia manao montage izany, fa montage ho an'ny ankohonana, ho an'ny tokantranoko izany, montage photo dia tamin'iny confinement iny moa izany za tena hoe mba mangetaeta, tsy hoe tamin'ny confinement ihany fa talohan'ny confinement izany dia tena hoe nangetaeta inona Jesosy mba hoe afaka ataoko hitoriana ny filazantsara mba hizarako izay rehetra efa nomena ho anahy. Dia tamin'iny confinement iny moa izany tena hoe nikasika anahy manokana ny tompo satria ny amin'ny vavaka izany satria ny tenako dia anisany mandray fampahirezana amin'ny alalan'ireny vavaka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny internet ireny na koa fampahirezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia tena mandray tokoa za. Ary tamin'izay fotoana izay dia ozy izy hoe dia maninona tokoa moa Jesosy raha hoe ny zavatra hifananako aloha no zaraiko. Dia nanomboka tamin'ny fivavahana moa izany dia mino fa antsika tsirairay avy rehetra nahita n'iny vavaka iny hoe vavaka maraina izany izay fanombohana an'izao asan'Andriamanitra izao tena diraiko Jesosy satria na ny tenako manokana miverina miaino anazy tsy hoe mahay mivavaka akory fa tena tsapako hoe misy fotoana antsika mampahery antsika kokoa miaino ny vavaky ny hafa. Tena hoe ny vavaky ny hafa rehefa miaino ny vavaky ny hafa tsika dia mampahery antsika satria toy ny hoe raisintsika vavaka ho an'ny tenantsika ilay vavaka ataon'ny hafa. Dia izay no nampahatonga izany hoe natolotsaina izay nomen'Andriamanitra anahy nahafahako izany hoe nanao an'iny dingana voalohany iny tamin'ny vavaka aloha. Ary ny tenin'Andriamanitra moa miteny hoe izay nahazo maimaim-poana dia aoka izy hizara maimaim-poana. Dia ho an'i Jesosy Kristy irery ihany ny voninahitra ary tsy mendrika nandray fisaorana akory na hoe laza sy voninahitra fa ho an'i Jesosy ny voninahitra fa nomeny maimaim-poana dia tsy haiko ny hiazona izany fa zaraiko amintsika tsirairay avy rehetrarehetra. Dia misaotra an'Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra izany ary misaotra antsika tsirairay avy rehetra ihany koa manohana mino fa indrindra moa izany fa misaotra manokana ho an'ireo izay rehetra mivavaka ny amin'ireny asan'Andriamanitra ireny amin'ny internet ireny ny tompo hitahy anao manokana ary ampitombo hatrany koa ny fanomezam-pahasoavana izay fa nomen'Andriamanitra anao. Halleloia. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izany. Andriamanitra iray misaotra betsaka anao tokoa ny amin'ny Andriamanitra ny amin'izany fijoroana vavolombelona izany. Mino Jesosy fa mbola omenao fotoana tokoa Andriamanitra hijoro vavolombelona ny amin'ny fiainako manokana, ny fanovana sy ny fahagagana lehibe izay nataonao teo amin'ny fiainako Andriamanitra. Fa amin'ity androany ity dia misaotra anao manokana ny amin'ny tolotsaina izay nomenao Jesosy hantanteraka ireny vavaka sy fampahirezana izay natao rehetra ireny ary misaotra ho an'ny tsirairay avy rehetra koa izay
miara-mivavaka sy manohana manokan'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra rehetra izay manao ny fitoriana, filazantsara na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana Jesosy. Ka dia mangataka ny indrafonao hatrany izay Andriamanitra mba ho maro hatrany Jesosy no kasihanao. Maro ny fo izay Andriamanitra tena hitodika aminao, ny fanahy izay ho vonjenao amin'ny alalan'ireny vavaka sy fampahirezana izay hoentiny mpanomponao tsirairay avy rehetra ireny. Aoka mba ho feno ny osotro ny fanahy masina anao ary mba ho maro Jesosy hatrany koa Andriamanitra ny hoe Jesosy hiova toe-po, toe-tsaina, karakteran'Andriamanitra amin'ny alalan'izy ireny. Dia misotra sy mideranao izay ary ny voninahitra rehetrarehetra izay mety nomena na fisaorana izay mety nomen'olona anay Andriamanitra dia tena averinay any aminao satria ianao irery ihany Jesosy Kristy no miendrika andray izany. Dia ho anao ny haja, ny voninahitra, ny saotra rehetra izay fanao hatry ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.